Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mbola mitoetsika amin'ny programtsika zay hoe manometsika tanjaka amin'ny zavatra anankiray zay ataotsika. Nenatsika miresaka misy lehilahy anankiray zay tamin'ny tanàna anankiray zay hoe manana zanaka. Dia isan'andro ty lehilahy ty miezaka mamaky koran maraina, mantsana, hariva, izy mamaky baka amin'ny vanalohany jusqu'en fany izy baka mipody vanalohany reko. Kanefa izy tsy hafizul Koran, tsy hoe olo mahay Koran tsy andeha jiaby. Lany fanahy zanany nahita izy iny nanontany hoe baba, anao mamaky Koran isan'andro angoandro nahaizako anao jusqu'à niany ty, kanefa nintsy ianao tsy andeha because zay nianao koa fanadinanao, zay nivakinao koa fanadina. Ino vaina anao mamaky Koran? Dikany tsy hainao, tsy vitany dikany tsy hainao koa, fa anao tsy vitany zay anao nino? Anao avao mbo mahadina izy koa mbo mipody mamaky vanalohany koa. Ma ino zany vaina anao mamaky Koran mba antabara? Lay baba naheno zavatra zay karakory ataony anazava amin'ny zanany hoe karakory mamaky Koran. Miantsony zanany iny, no avia ndany zo alevo tanto na panier sika jiaby fandesina bazary. Dia nao mandeha amin'ny rano karaha ataontsika eto ty, dia nao mandeha amin'ny rano alevo ampidiratin'ny tanto rano zay andeso aty. Zana iny somary lany fanahy, baba io tsy possible, io latsaka, io diniko atin'ny diniko atin'ny tanto io, io tsy avy aminao io, tonga dia fa latsaka io. Nambarany baba iny ampidira fotsindriky izy tsendriky. Tsaiky iny nandia, izy navy nalainy tantinazy nalatsaka atin'ny rano dia niny nampidira. Izy vao nantony babany foana fa very jiaby anao. Nambarany baba, tsy fa ino nambarako anao to iny, rano jiaby io very foana. Nambarany baba, ndana ndraiky anao mipody mangala, nipody izy ndraiky nandeha nangala fanindroa. Izy boko navy amin'ny babany izy fa very. Nefa tanto io taloha, tanto ny charbon, tanto zay hoe tena menty tena menty. Nambarany baba, ndana ndraiky anao mipody nandeha izy maromaro, nambara za kajo nambara. Za fa miteny aminao fa anao nambara mety fa matoy loatra, fa za fa miteny aminao hoe tsy possible tanto zay na panier zay fa konde ngala rano ataoko atinda. Aloha za meza sio asiavako izy fa tsy possible tanto zay. Nambarany baba iny, anao via, anao fa reraka anao, ya. Za manontany anao tamin'ny fotoana nangala panier io teto, karakory itanazy, karakory endriky nazy maloto? Maloto tena maloto nambarany. Fa izy io ty nandesinao tahiny vezivezy karakory izy io? Nambarany zany ki izy io lasa nadio, ke karaha io Koran io koa nambarany zany ki tsy azoko. Hoe ino fandraisan'ny Koran ndraiky tany? Nambarany baba, anao lay nangala panier io teto anao ndeha tahiny, zavanao izy naloto fa anao vezivezy matetika amin'ny rano ndraiky iny zay lasa nadio izy. Karaha zay ny olo mamaky Koran amin'ny fiainanazy, mamaky Koran tsy mitsahatra mamaky Koran. Io azavana Koran, azavana baka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Dia midika amin'ny fotsika zany azavana zay. Dika zay ko misy azavana foana koa amin'ny fotsika. Anao mety tsy mahay dikany, anao mety tsy mahafantatra hoe nini, fa anao ko mamaky volaha fa le azavana midika amin'ny fono. Komansy miala aminao zany nino? Le jalousie. Le mety possible hoe manana eritreritry anao zavatra ratsy, miala tsy moramora le toamiana le toetra ratsy zay misy amintsika. Amin'ny lalàna nino? Amin'ny lalàna famakiana zany Koran. Zay eo volanankiray zay hoe namaky Koran, jeby izy komansy namaky Koran izy, ata tsy indika fa jevinao komansy manova tsy moramora. Ke zany Koran io tsy tokony ambelantsika amin'ny fiainanatsika. Mizahatsika mamaky, mizahatsika mandamina programtsika, ata zo tsy haitsika fa le tena tsara. Izy io zany Koran misy efenazy amintsika, fa efenazy anao koa tsy mahay dikany zany, tsy mahita tsy hitanao loatra iny.
fale anao zany nahafantra dikan'ny Koran, anao na hoe dikan'ny zavatra zay teninina ao anatin'izay, hitanao tena misy impact amin'ny fiainanao hoe zavatra zay. Okay, afatra baka ty hoe vakio isan'andro alaminy programmenao isan'andro za tsy maintsy mamaky 2 pages minimum. Ataontsika 1 page, misy programme comment 1 page minimum par jour zavatra Koran. Le tena tianao kokoa masy nouveau miakatsaka zany anao mianatra dikany zany Koran zay. Io étape faharoa io. Ny hainao dikany, anao commence mahita zany ma Koran ty, le anao mikosala ndraiky misy impact be kokoa zany amin'ny foana. Troisième étape amin'ny Koran, fianao tafsir ny Koran. Tafsir fanazavany manampahaizany le aya mahakasika zany Koran zay. Fa hitanao anaky telo nanao vanalohanao namaky. Na hena maka anao fa namaky anao, mianay anao fa hoe dikany, miala amin'ny dikany anao, mianay anao tafsir ny Koran. Fa hitanao marobe manampahaizana antsika manao tany tafsir zay. Anisan'izany tafsir Sheikh Saadi. Tafsir Sheikh Saadi fi khulasati tafsir, misy boky kely izy, kelikely zay izy. Io zany isan'ny tafsir résumé koa io. De ezaho atsika marobe tafsir, ezaho atsika mba mamaky zany tafsir zay amin'ny manaraka indray fa zany ny Koran amin'ny vatantsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.